fotoana ahafany miara-miombony eto hiderana ny anaranao. Misaotra tamin'ireo fahasoavana maro be tsy tambo isaina natolotra ao anay ka iarahanay manandra-peo ankalazana anao. Kanefa Andriamanitra, betsaka ireo fahotana vitanay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao na tamin'ny didinao ary mamindrafo aminay Tompo, mamela anay. Mino izahay Tompo fa eo hatrany ianao miasy miavanay ka ankiany fenao am-pelantananao Tompo ny fiainanay tsirairay avy. Mivavaka izahay Tompo ho an'ireo izay tsy afaka mamonjy izao fotoana izao ary misy ireo izay manaraka amin'ny tambazotra ny serasera, ianao anie no hamangana isan-tokantranon'izy ireo. Mivavaka izahay ho an'ireo sampana velona sy fikambanana eto amin'ity fiangonanao ity mba hiroborobo hatrany amin'ny fanaovana ny asanao. Misy ireo zavatra tiany angatahana kanefa tsy voatoy ny vavanay. Ianao irery ihany no mahalala izay mahasoanay tsirairay avy ka sitrakay ny anakambana vavaka amin'ilay vavaka tsara indrindra no ampianarinao manao hoe lainay ho zany an-danitra vao masinana ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao tsy ataka ny any an-danitra meo any amin'inana fahazavanay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay nendrika taminay raha zampitonjany afakapara na manafanay ambasy anao fanjakana sy nihety ary voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka petraka isika ry havana. Mialohan'ny amakina ny ten'Andriamanitra ry havana dia andeha ho ataontsika ny hira 420 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Teny soratra masina sika izany dia hitantsika ao amin'ny Deutéronomie 7:1 hatramin'ny 1:10. Deutéronomie 7:1 hatramin'ny 1:10. Rehefa hita dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa firenena masina no an'i Jehovah Andriamanitra ianao, fa ianao efa novidian'i Jehovah Andriamanitra ho firenena rakotra sy ho azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra nefa niraketa ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fidianany anareo, fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra azy. Fa ny itiavan'i Jehovah nareo sy ny tandreman'ny fianianana izay efa nianianany tamin'ny razanareo no nitondran'i Jehovah nareo tamin'ny tanana mahery sy nanavotananao tamin'ny trano
na andevozana dia tamin'ny tanan'ny farao mpanjakany Ezipta. Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindrapo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka 10 mandimby ary mamaly miariary izany ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy hita rehetrarehetra izy ny amin'izay mandrafy azy fa mamaly azy miariary. Koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio ka arao izy. Amen. Mbola tohizantsika ny vaky-teny arak'izay hita ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba. Jakoba toko voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20. Jakoba toko voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20. Amin'ny anaran'i Jesosy aza mety hovitahina ianareo raha lahy malalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ireny fanazavana izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana. Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba tsy ho santatry ny zavatra noforonina isika. Fantatrareo izany raha lahy malalako, kanefa aoka ny olona rehetra alady iainy ho malay miteny ho malay nikotezitra, fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefany izay marina eo mason'Andriamanitra. Koa ary io ny fahalotoana sy ny lolo-po rehetra ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Amen. Ho farianantsika ny vaky-teny arak'izay hita ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Marka toko 12 ny 9:20 ka hatramin'ny 4:30. Marka toko 12 ny 9:20 ka hatramin'ny 4:30. Rehefa hita izany dia vakiny eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nanantona an'i Jesosy ny mpanorandalana anankiray izay efa naharen'ny adiany hevitra tamin'ny Sadoseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy. Dia nanontany azy hoe ny didy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra. Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mihaino ry Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Kotiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary hoy ilay mpanorandalana taminy: marina izany, Tompoko, tsara ny nilazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy, ary ny ho tia azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny ho tia ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary ahitan'i Jesosy fa namaly tampahendreny izy dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary tsy nisy nanontany azy intsony. Amen. Ray Masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Vavaksik, Tompo misaotra anao izay ahita amin'ny teny izay nomenao ny vakiana teo. Dia raha hotoriana aminay izany dia mangataka ny fanahinao masina asa aminay tsirairay avy na mipitory na izay mpiaino mba ahafahanay mandray tsara izany sitraponao izany. Amin'ny anaranao masina no anaovana izany vavaka izany. Amen. Hira 9:700 ny 1:1 sy ny 4. Amen.
ho aminareo izay malalandriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Deutéronomia toko fahafito. Deutéronomia Deutéro faharoa ny dikany. Deutéronomia lalàna na nomos. Mba mitfototena amin'ny hoe économie nomos. Teny nataon'ny Mosesy alohan'ny hidirina amin'ny tany Kanana afatrafatra farana izay mahatonga azy atao hoe lalàna faharoa. Deutéronomia lalàna faharoa, atao hoe teny faharoa koa, atao hoe famerenan'ny teny, izany hoe manantitrantitra zavatra efa voalaza tanaloha. Ohatra zao ny didy folo hitantsika amin'ny Exodosy toko 20 dia hitantsika indray izy amin'ny Deutéronomia toko 5. Misy teny miverina zany ao dia izay natonga ny anarany hoe famerenan'ny teny. Hiditra amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely ary Mosesy tsy araka amin'izareo intsony fa i Josoa dia mametrapetraka ny zavatra rehetra i Mosesy. Maro ny fampianaranao anisan'izany fampianarana momba an'Andriamanitra. Ka ny toko 7 dia milaza anisan'ny lazaina ao ny amin'ny maha-Andriamanitra ny Andriamanitra. Ndeha ovakitsika ny Deutéronomia toko 7 ny 9 Deutéronomia toko 7 ny 9 vakitsika aminarany tombona hoe ka aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra. Dia Andriamanitra matoky izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin'izay ty azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranakarivo mandimby. Misy zavatra tokony ho fantatrao, tsaronao, misy zavatra tokony alentika tsara ho an-tsainao Mosesy fa le Andriamanitra io ihany no Andriamanitra. Ary ny toetrany dia mahatoky. Ny mahatoky dia hoe tsy mihetsika, tsy miova toerana, maharitra, miorina anatin'ny teny mahatoky daholo izany. Mahatoky amin'inona zavatra anankiroa ny singamina. Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindrampo. Izay no akatsika hafatra ifampireditsika hoe Andriamanitra mahatoky. Andriamanitra mahatoky dia mitandrina fanekena. Ny tsy fifanekena fa fanekena. Ty Baiboly ty mitapany voalohany io atao hoe fanekena taloha, testamenta taloha na fanekem-pihavanana taloha. Ny tapany faharoa antsoina hoe testamenta vaovao na fanekena vaovao na fanekem-pihavanana vaovao. Fa maninona moa? Andriamanitra dia nanao fanekena tamin'ny olona manomboka amin'ny testamenta taloha. Andriamanitra zany ambadiky ny teniny dia misy fanekena maro samihafa. Misy fanekena io antsoina hoe promesse, indraindray antsoina hoe alliance, antsoina hoe teny fikasana, antsoina hoe teny fampanantenana. Izany fanekena izany. Andriamanitra zany ry na dia nanozona Damaseva ary izy miteny hoe ny taranakao anoritoro ny lohan'ny mena rano. Zany zao misy zavatra tsara hoe noritoro ny ratsy zany. Raha namoaka ny Noa tamin'ny sambo fiara Andriamanitra rehefa vita ny sambo fiara, hoy izy manao fanekena aminao fa tsy andringana ny olombelona intsony, tsy handefa safo-drano intsony ka ny havana na ny arc-en-ciel zany no apetraka eny amin'ny lanitra marika fa tsy andringana ny zavaboary intsony. Io natao hoe alliance de conservation na alliance noachika. Andriamanitra ny anina tamin'ny tenany fa hitahiry ny zanak'olombelona ka tsy andringana azy intsony tahaka nataony tamin'ny safo-drano. Fa ny tena fanaovana fanekena raha baka teny dia tamin'ny androny Abrahama. Nanao fanekena tamin'ny Andriamanitra Abrahama toko 9 sy toko 7 misy amin'izany. Andriamanitra mitandrina fanekena. Rehefa avy eo izy niteny tamin'ny Abrahama hoe nitaranakao no tahina ny firenena rehetra. Maninona moa tsy fifanekena fa fanekena. Ny olona taloha tantsinanina rehefa manao fanekena dia alaina ny biby anankiray, omby na ondry na osy, tapahana roa misasaka manomboka amin'ny rambony ka hatramin'ny lohany, mandalo amin'ny vatany rehetra. Rehefa avy eo izy any napetraka
amin'ny lalana dia mandeha ampivoan'io a ny olona mpifanaiky izy anankiroa tota zany ka midikan'io izay mivadika dia voa ohatran'io biby io voaozina ohatran'io biby io a izay miatra aminy zay zany a ny fanekena kanefa rehefa nanao ny fanekena io tamin'ny Abrahama Andriamanitra zavatra fantany dia ny olombelona mpivadibadika ny olombelona tsy maharitra zay mahatonga fanekena fa tsy fifanekena rehefa ny tena Andriamanitra nao fanekena amin'ny Abrahama dia zarainy roa le biby rehefa tonga amin'ny fotoana andalovana ampovoany a nisy toromaso nalefa n'Andriamanitra dia natory i Abrahama natory izy dia Andriamanitra irery namaky tampovoan'le biby voasaraka roa anambarana ny fitiavan'Andriamanitra antsika hoe mahatoky izy fa tsika tsy mahatoky amin'ny fanekena firy moa nivadika amin'ny fanekena amintsika na fanekena ataon'olon-droa na fanekena atao amin'ny asa be dia be ny asa manao fanekena fianianana asa amin'ny fitsarana asa amin'ny mpitandro filaminana sy ny sisa fa firy moa no mbo voatandrina amin'izy ireny manao fanekena tsika mibatisa zazaray atao batisa mianatra sekoly aby tsy ampianarina faharoa atao batisa ihany mbola tsy mianatra sekoly efa fahatelo anontaniany pastera tsy mianatra sekoly lady mbola tsy mianatra amin'ny heriny mbola zavatra madinika tahaka an'izany dia tsy voatandritsika fanekena amin'ny mpandray fanekena amin'ny dekona mpiandry mpitandrina sy ny sisa fa Andriamanitra ny tena mahatandrina ny fanekena io zay ny mahafa azy Andriamanitra ny tena mahatandrina an'io ary dia vokatry ny fitiavana mindevaka itsika ny andininy fahaenina hatramin'ny fahavalo amin'ny Deutéronomia 7 fa firenena masina ho an'ny Jehovah Andriamanitra ianao no efa mifidina Jehovah Andriamanitra ho firenena rakitra soa azy moatra ny firenena rehetra ambony tany sy ny hamaroanareo ny firenena rehetra nefa noraketan'ny fitiavan'ny Jehovah taminareo sy ny fidiananareo fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra azy fa mitiavan'i Jehovah sy ny tandreman'ny fianianana zay efa nianianany tamin'ny razanareo noho ny tondramin'i Jehovah nareo tamin'ny tanana mahery sy ny navotiny anao tamin'ny trano nandevozana dia tamin'ny tanan'ny Farao mpanjakany Egipta nareo neo i Mosesy vita fanekena amin'Andriamanitra tsy nareo korony tsara fa nareo ny voafidy nareo no amasinina dikany hoe no amasinina dia voatokana séparé voasaraka zay ny dikany hoe sacré voasaraka zay ny dikany ka ny zanak'Israely marina rehefa andeha hipetraka amin'ny tany Egipta dia olona 70 zareo zanaky Jakoba nandeha nifindra tany amin'ny Josefa nilefa mosary zay ny dikanareo ara vitsy kely fa maninona satria Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Abrahama ary zay sary ny fiainantsika indraindray tsika tsy mahatoky sy maninona fa nisy fanekena nataon'ny ray aman-drenintsika nisy fanekena nataon'Andriamanitra atao amin'ny Jesosy Kristy atao hoe fanekena vaovao Andriamanitra ihany tena mitahiran'io fa itsika tsy matahiran'io ary zay ny fanekena zay natao Andriamanitra mitandrina ny fanekena ary zay mahatonga nanavotana anareo izy Mosesy tanana mahery nitondrana anareo satria Andriamanitra manao fanekena izy dia mitandrina ka na nivadibadika ary ny zanak'Israely tafiditra tamin'ny tany Kanana ihany izy teo amin'ny ranomasina mena dia fa saika tsy handeha izy rehefa tafita ny ranomasina mena izy nahita fahagagana niakatra tamin'ny tendrombohitra Sinay i Mosesy aka ny lalàna ny didi 10 rehefa naharitra ela izy lalahy tato ambany nanao ombola kely volamena io Andriamanitra nitondra tany Egipta zany nataon'ny olona mivadika amin'ny faneken'Andriamanitra rehefa nandroso tao loloandray nona zahay manana ny tongolon'ny Egipta sy ny fofonkenan'ny Egipta ary zay ny manahirana amin'ny olona rehefa hanondrana zay izy adino ny soa rehetra jereo nefa ny amin'ny baiboly ao raha mamakinareo amin'ny Exodosy dia tongolo fofona ny adivana amin'ny Mosesy
fofona hena ny zanak'Israely nge nijaly tany Egypte fa rehefa mahandro ny Egyptianina dia mahanitra le tongolo tsy mihinana aby izy amin'izany fa ny fofona rehefa mahandro hena ny Egyptianina mahanitra hena ny toby manodidina eo zany dia mahamanimanina azy zay ny toetra amin'ny olona na manao azy fahasoavana 750 ianao le fahazatony tsy tiany ny teninao adininy daholo le 750 zany ny fomban'olombelona zany mora tafitona mody atao hoe olony teny dia tafitona mitsinitsinina ka ariny daholo ny zavatra soa rehetra natao taminy zay ny fomban'olombelona fa Andriamanitra tsy manao an'izany Andriamanitra tsy manao an'izany ary zay le hoe Andriamanitra nifidy tsy noho ny fahatsaratsika itsika tsisy mendrika na iray ary ny fidian'Andriamanitra tsika tsy hoe maro tsy hoe tsika endry fa Andriamanitra manao fanekena izy ny miainga manao le fanekena izy ny teo aneo ny didiny teo aneo ny fitiavana amintsika zay le Andriamanitra rehefa namboatra ny olombelona nge Andriamanitra ny tena andehantsika morona olona tahaka ny endritsika tsy niterena izy amorona an'io tahaka atsika Andriamanitra dia mitandrina ny fanekena fa ny zavatra faharoa mitandrina inona koa moa izy io Andriamanitra mahatoky izay mitandrina ny fanekena sy famindrampo tsy afa-misaraka ireo na mitandrina fanekena fahafiry Andriamanitra raha tsy be famindrampo izy tsy tafavoaka koa reto Israely reto satria ireo dia vahoaka maditra tsy tonga lafatra koa ireo raha ilazitsika hoe Abrahama reniny mino ny fony Abrahama tamin'ny Sodoma sy Gomora hoy izy Abrahama raha mba misy marina 50 dia aza ringana tsy andringana raha misy 50 Andriamanitra rehetra indray Abrahama raha mba misy 70 tsy andringana ao Andriamanitra jetra Abrahama to tsy ampy 30 20 10 efa nialanena ihany Andriamanitra ohatrany tsy ampy an'izany ray ataovy hoe 10 ary tsy andringana na amin'ny 10 ka ny tsisy 10 akory tao fa ilota zanany mirahavavy sy ny vadiny le vadiny koa raha mbola lasa inona moa vongatsiro zay ny faminampon'Andriamanitra amintsika mandefitra amintsika izy satria tsy vitany tsy mahatandra ny fanekenitsika mahonososy fa mbola maditra Isaaka moa olona tahaka ny ahoana Isaaka dia mitoe be vavy izy mitoe manana toetrambavy izy dia tsy miala ao an-tainy reniny dia eo izy dia izy zany ara-zay toetran'izay dia kanosa be rehefa maty ny reniny dia tsy afabela mihitsy izy tsy afaka mandeha irery fa tsy maintsy nakana vady izy vao ny lamina rehefa nahazo vady izy i vadiny ihany mitondra azy ary raha vao bokobokonositra manatina ny vadiny dia lazainy fanabaviny le vadiny misy an'izany ao vakio baiboly io ary mbola misy olona koa raha zay mba tratra an'izany nareo madama reo miala le nabavykeo izy lery matahotra izy ko zany nataony saka zany i Jakobo mangalatra mamitaka mangalatra tsodrama mangalatra fizokina Davida nangala badin'olona ka raha tsy mamindra fo Andriamanitra lany ritra ny zanak'Israely zasy ianao koa ohatran'izany tsy vitany vadibadika amin'ny fanekena fa mbola maditra ka Andriamanitra mamindra fo tahaka ny alavitry ny andrefana amin'ny antsinanany vaovao isa maraina ny famindrampon'Andriamanitra raha tsy zay tsika iresaka maraina zany avosina fa itsika zany tena tsy mendrika amin'ny fa mamindra fo izy ary zany natavitany reto zanak'Israely reto mamindra fo Andriamanitra fa raha tsy zay zany zareo tsy tafita mankany amin'ny tany Kanana zay no ampahafantariny Mosesy hoe Jehovah Andriamanitra ao ihany Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po zay le Andriamanitra zay ka raha mitenitsika hoe mahatoky an'Andriamanitra dia retoetra anankiroa reo hoe Andriamanitra mahatoky satria mitandrina ny fanekena izy tsy manao fifanekena izy fa manao fanekena aminao ianao ho zanako ho zaho Andriamanitra ao fa
fantany ianao fa mpivadibadika fa izy Andriamanitra ao foana. Ary zay mamarina amin'ny teny mitandrina taloha hoe Andriamanitra ho izy tsy manary jolam-boto fa ny jolam-boto no manarana Andriamanitra. Izay le famindram-pon'Andriamanitra koa tsy misaraka amin'ny fanekena io, fa fantany fa tsy matandrintsika, fantany fa mipadibadika isika, fa nomeny ny zavatra lehibe indrindra atao hoe fitiavana. Ndeo vakitsika andininy 7 hatramin'ny 110. Ka aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ao ihany n'Andriamanitra. Dia Andriamanitra matoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina mididy hatramin'ny taranak'arivo mandimby, ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy, sy taredretra izy amin'izay mandrafy azy fa hamaly azy miariary. Ho tandremo lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio ka arao izy. Marina kosa fa Andriamanitra matoky mitandrina fanekena, mitandrina famindram-po, misy tony hoe amin'izay maninona ozy izy? Amin'izay tia azy. Zay le condition sinan-kanao. Amin'izay tia azy io no miseho. Hatramin'ny taranak'arivo mandimby ozy izy. Amin'izay tia azy. Tsy hoe zay mandeha am-piangonana ihany, tsy izay ny resahana. Tsy hoe zay manao fanompoana, fa amin'izay tia azy ary Andriamanitra ihany mahay mamatra hoe iza tsara ny tia azy amintsika. Oka zava, fa tsy tsika ny mamatra an'izany. Va raha vao Andriamanitra miteny hoe io rafiko dia eo no ny raisiny eo, satria maninona izy amin'ny 10. Mamaly miariary izay mandrafy azy ary tsy mitaredretra izy. Mamaly izy miariary. Fa raha ianao kosa miteny hoe tia io olona io, hatramin'ny taranak'arivo mandimby indray ampiarany fanekena sy ny famindram-po. Izay no mahatonga an'i Jesosy miteny iny amin'ny didim-pitiavana. Marika 2:20. Andininy 7:20 hatramin'ny 7:30. Rehefa niady hevitra tamin'ny Jesosy ny Sadosea dia tonga indray ny mpanoradalàna. Mpanoradalàna zany savant zany, théologiana zany, mpampianatra zany, mpampianatra mpitondra fivavahana. Ny didy manao ahoana moa ny voalohany amin'izy rehetra? Voalohany fa tsy voaloha. Ny zavatra ao anatin'ny fanontaniana io dia misy fandrika. Satria ny didy tsisy voalohany sy faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahafolo. Fadiny manao an'izany amin'ny zanak'Israely. Rehefa mianatra azy tsika miteny hoe didy voalohany, aza manan'Andriamanitra kafa izaho ihany. Didy fahaefatra, manamasiny andro sabata izay tsindriny adventista tsara, tsindriny mafy, fa izy io tsisy fahaefatra zany. Fomba fianatra ihany zany. Io zany dia raha diso ny olona raha vao mamaly an'izany hoe izy amin'ireny voalohany. Ahoana hoy Jakob? Zay diso amin'ny anankiray amin'ny lalàna dia diso amin'izy rehetra. Ny lalàna zany tsisy voalohany sy faharoa ka ety aminy tsindriko. Raha vao tsindrinao mafy ny anankiray amin'ireo dia mamono le sisy ianao. Zay mahatonga ny olona tandrina mafy ny sabata nefa izy tsy miarahaba olona. Dia inona ny dikan'izany? Raha vao diso amin'ny anankiray dia diso amin'izy rehetra. Jesosy rehefa namaly hoe mihaino Israely, Shema Israel, mihaino. Ny Tompo-Andriamanitra ao dia tompo iray ihany. Tiava ny Tompo-Andriamanitra ao amin'inona? Amin'ny fonao rehetra, fananao rehetra, sainao rehetra, herinao rehetra. Ary ny faharoa mitovy aminy dia inona hozy izy? Tiava ny namanao. Tsy misy didy lehibe moatra rehetra. Hita anatin'ny didy 10 ve io didy anankiroa ny resahan'i Jesosy? Tsy isy ao io. Aza mangalitra misy ao, aza mamono olona. Ary izay mahatonga an'i Jesosy tsy voafantatra tsy nataony nilahatra le didy fa fitambara amin'ny didy ny natambana. Didy efatra voalohany dia milaza ny fitiavanao Andriamanitra, ny enina sisa fitiavana ny namanao. Reo zany izay le olona matandrina amin'ny didy zany dia ny olona manana fitiavana. Izay le tenenina amin'ny Deutéronomia hoe mitandrina ny fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy.
raha vao tian'Andriamanitra sy ny namanao dia mahatandrina ho azy ny faneken'Andriamanitra, mahatandrina ho azy ny lalàna. Itsika tsy mahatandrina an'io, fa moa ve ianao tianao Andriamanitra, moa ve tianao ny namanao, dia amin'ny alalan'izany mahatonga antsika mahatandrina ny faneken'Andriamanitra. Fa raha amin'ny herintsika fotsiny tsy mahatandrina antsika, fa Andriamanitra rery mitandrina antsika, izay mahatonga azy hoe manentana amin'ny fitiavana. Fa tsy teoria izany, fa ilay mpanorandalàna nantena marina ny ianao tompoko a, tena marina zany fa ho ten'Andriamanitra zany sy tia namana zany, moatra no ny fanompoana, moatra no ny fanatitra. Ahoana ho Jesosy taminazy? Andininy fevatra amin'ny telopolo. Aiza ho aiza ny misy azy amin'ny fanjakany lanitra, tsy lavitra, satria be dia be ny maefa teoria. Le tsy lavitra moa tafiditra sa tsy tafiditra? Mbola tsy tafiditra, mbola tsy tafiditra, mikasika fotsiny manao asymptônty na tajanty fa tsy tao anaty. Dia izay mahatonga an'Jesosy hoe nenao teoria, hainao ny manajava an'izany, hendry ianao, fa mbola tsy lavitra ny fanjakany lanitra ianao fa tsy mbola tafiditra koa. Ka Andriamanitra mitandrina ny fanekeny, mitandrina ny famondram-po izy fanotakiana amin'ny zavatra tsotra, fitiavana. Ary zany fitiavana zany ianao ihany no mahazo tombony amin'izany fitiavana izany. Ary izay mahatonga ny Jakoba manafitra hoe Andriamanitra tsy mahay manome zavatra ratsy, fa ny zavatra tsara rehetra na avy amin'ny namanao na avy amin'iza, Andriamanitra no nanome azy. Jakoba toko voalohany, 9:40 hatramin'ny 9:20. Jakoba toko voalohany 9:40 hatramin'ny 9:20. Vaky itsika. Aza mety ho fitahy ianareo rahalahy malalako, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy aiza? Avy any ambony ka midina, avy amin'ny ray ny fahazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana. Tamin'ny sitrapony ny terahana antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatra ny zavatra ny fironontsika. Aza amin'ny mety ambakaina, fa tsy avy amin'ny devoly ny zavatra tsara, tsy mahay manome zavatra tsara ho anao ny devoly, fa ny zavatra tsara tanteraka fanomezana soa rehetra dia avy amin'ny Andriamanitra. Ary izay mahatonga antsika tsy maintsy misaotra n'Andriamanitra mandrakariva, na olombelona ary nanome an'io Andriamanitra no tena manome an'io, na namanao manome an'io Andriamanitra no tena manome an'io, na fahavalonao manome an'io Andriamanitra no tena manome an'io. Andriamanitra zany tsara sady mpanaony tsara, tsy mahay manome zavatra ratsy. Izy aminareo izy naray ary mahay manome zava-tsony zanakareo. Andriamanitra ve izy anomenareo vato solony atody? Tsy manao an'izany Andriamanitra. Ary izay mitenen'i Jakoba, ka amin'izao alahady faharoa amin'ny epifania izao dia Andriamanitra tsy miova, mahatoky izy, mitandrina ny fanekeny izy, na dia mibadibadika ary isika. Efa miteny izy hoe ianao zanako, dia zanako izay aminy. Fa isika zany no manda azy, itsika no miala aminy, itsika no tsy mitoetra ao anatin'ny famondram-pony fa milefa ao anatin'ny famondram-pony. Izay ilay Andriamanitra, izy dia tsy mivadika amin'ny teniny. Ka raha miantso antsika izy ankehitriny hoe mitoery anatin'izany fanekena izany. Ao anatin'ny batisa tsika dia tafiditra ao anatin'ny faneken'Andriamanitra. Ary izay mahatonga Andriamanitra miteny ao amin'ny alalan'ny apôstôly fa na izy nanao natao batisa ho an'ny Kristy dia maninona? Mitafy an'ny Kristy. Alaovan'ny tsara saina kely hoe mitafy an'ny Kristy dia fanontaniana tsotra kely, raha mitafy lamba ny olona ny manary lamba sa le lamba ny manary azy? Ny olona ny manary lamba. Rehefa mitafy an'ny Kristy ianao mibatisa tsy mahay miala izy, fa ianao no manary azy, manary an'ny Kristy, fa Kristy tsy manary ianao. Satria izay le hoe na izy ianao natao batisa dia mitafy an'ny Kristy. Ny fanekena vaovao amin'ny Kristy no iainantsika noho ny famondram-pon'Andriamanitra. Mahaiza mitoetra ao anatin'izany famondram-pon'Andriamanitra zany fa ianao no fidiny, ianao no tiaviny mba ho zanany. Amen.
ry havana malala rehetra amin'ny tompo manoloana izany sitrapon'andriamanitra izany andeha isika iombona amin'izao vavaka fifonana izao ivavaka isika. Ry Andriamanitra rahainay masina indrindro, masina tokoa ianao ka makaala izay mety ho fahotana ataonay olombelona. Maloana ny sitraponao izay nambaranao tamin'ny alalan'ny teninao Andriamanitro, dia ndreto izay miankoka eto anatrianao, mangataka famelan-keloka avy aminao. Fa ianao ilay Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra mitandrina fanekena ary Andriamanitra mamindra fo amin'izay tianao. Andriamanitro, noho izany falebiazanao sy fahasoavanao, fitiavanao izany, dia tsy misalasala izahay, miakoka eto anatrianao mangataka famelan-keloka. Fa izay reto Andriamanitro dia tsy mendrika na dia anonona indray mba havakory ny anaranao masina indrindra aza. Satria izahay ilay mpivadibadika amin'ny fanekena izay efa nataonay teo anatrianao. Satria izahay ilay tsy mba mankatoy ny teninao izay ambaranao ombieny aminay. Satria izahay ilay manao izay ratsy mandrakariva eo anatrianao. Maro tokoa Andriamanitro ny fanekena izay efa nataonay teo anatrianao. Na tamin'ny fanolorana ny zanakay amin'ny sakramentany batisa dia efa nanao fanekena teo anatrianao izahay. Tsy nahatanteraka ireny izay Andriamanitro. Tamin'izay noraisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo, natokana ho mpandray ny fanasan'ny tompo, dia nanao fanekena izahay. Menatra izay Andriamanitro eto anatrianao, fa tsy nahatanteraka ireny izahay. Rehefa no hamasina teo anatrianao ny fanambadianay, dia nanao fanekena teo anatrianao izahay. Mifona aminao izay Andriamanitro. Mamelany elokay, mamindra fo aminay. Fa maro amin'izy ireny Andriamanitra no tsy efanay akory, na tsy efanay manontolo aza, dia mamelany elokay Tompo, mamindra fo aminay. Satria Andriamanitra mamindra fo isan'andro ianao. Andriamanitra fitiavana ianao, dia mba hampitomboy aty anatinay Tompo izany fitiavana anao izany, mba azonay mahay makatoy ny ditinao, mba azonay mahay manatanteraka ny sitraponao. Fa tsy izany ihany Andriamanitro, fa eo amin'ny fiainanay isan'andro, eo amin'ny andavanandrom-piainanay, dia maneho tsy fahamendrehana izay eo anivon'ny fiarahamonina misy anay, na amin'ny fiteny, na amin'ny atao, na amin'ny fisainana aza, dia toa maneho izay tsy araka ny sitraponao izahay. Mamelany elokay Tompo, mamindra fo aminay. Dia matoky sy mino izahay fa Jesosy Kristy ilay efa natolotra ho fanavotana anay, dia hamelanay, hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Andriamanitra rainay io, mamindra fo aminay, mamelany elokay, noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
antsika izay mibebaka marina tokoa nitsangana indray ny teny soamafaly fa mafa amin'ny fahotantsika ny tompo. Hoy ny tompo aminao, tsy miova izany voalohany ary izany farany, fa nareo kosa dia taranaka voafidy firenena masina olana ilay Andriamanitra ho amin'ny tenany ilazanareo ny hatsaran'ilay niantsana ira tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ianareo izay tsy firenena kory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo taloha fa ankehitriny efa namindrana fo. Ka noho izany ara, na dia filaran'ny tendrombohitra ka nihetsika ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoka aminao ny faneken'ny fihavanako, hoy ny tompo mpamindra fo aminao. Noho izany ary havana dia amin'ny anaran'i Jesosy nilazana fa voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo, ka samia mideran'ny tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny elony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Jesosy vaty fehizoro. Andeha iombona amin'ny vavaka fangatahana isika riavana, mivavaka isika. R'Andriamanitra tompo raina ny an-danitro, rehefa nandre ny teninao izay manambara ny sitraponao, dia indreto izay mangataka aminao, mba ataovy mitombo isan'andro san'andro ao anatinay Andriamanitro ny fitiavana anao, satria anao ilay mpamindra fo, mamindra fo amin'izay tianao. Andriamanitro tario ihany koa izahay, mba aizanay mitandrina ny fanekena izay efa nataonay teo anatrehanao. Andriamanitro ataovy marina ny fanoloranay tena, satria anao efa nifidy sy niantso anay, na dia tsy mendrika izany akory azy izahay. Dia mba mitarianay Andriamanitro, mba azonay manana fahendrena, mitarianay fanay masino, mba azonay mankatoa ny didinao, azonay manaraka ny sitraponao. Misaotra indrindra fa fitiavanao ny mbola matoy izao anay,
ary azonay mandray izany ny afatra avy aminao izany. Apetraka fenao am-pelatananao ary tompoany fiainana izany teninao izany, mba ho tafalatsaka ty anatin'ny fonay, ho tonga fiainanay tokoa ane ny teninao, fa tsy ho toy ny mpiaino manadino izay ka mamitaka ny tenanao, fa ho mpiaino mpakatoy ny teninao. Dia mitarianay mandrakariva tompo, azonay miorina tsara amin'ny finoananao. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho anay tsirairay avy ireto izay tonga eto amin'izao tranonao izao. Fantatrao tsisy miafina aminao ny etaeta ty anatin'ny fonay, indrindra rehefa naheno na andre izany teninao izany izahay, dia misy fikasana vaovao, fikasana tsara ao anatin'ny fonay ao. Ianao Andriamanitra no hitarika anay mba azonay mahatanteraka izany araka ny sitraponao. Tsy miafina aminao koa Andriamanitra izay fanahina ty anatinay tsirairay avy ireto. Ianao no hanova izany ho fiadanana, ianao no hanampy anay mba hahatonga anay tsy hiemotra na sanatria hiverin-dalana noho izay mety endrika fanahina ao anatinay, fa androtsaka ny fifaliana, androtsaka ny fiadanana ao anatinay tsirairay avy ianao. Ianao koa Andriamanitra mahafantatra izay mety fahoriana mianjady aminay, hanome fanantenana velona indray ianao. Ianao Andriamanitra mahafantatra ny aretina mahazo anay, hanome fanasitranana ianao. Ianao koa nefa Andriamanitra mahita ireo fahasoavana izay narotsaka ao aminay tsirairay avy ireto, ka misy ireo mpanomponao izay te hisotranao noho ny amin'izany, ko dia misaotra anao Andriamanitra fa ny fahasoavanao no nahatoy izao azy ireo. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho anay tsirairay avy ao anatin'izao vanim-potoana sarotra mandalo eo amin'ny fiarahamonina, firenena misy anay izao, dia ny valana aretina izay miparitaka izay tsy izy, ianao Andriamanitra hiaro anay amin'izy ireny. Ianao Andriamanitra koa no hitarika anay, hampianatra anay mba azonay mahatanteraka, azonay makatoa ireo fitsipika sy fepetra maro isan-karazany apetraka mba hoentina mitandrina manoloana izany aretina izany. Mivavaka aminao koa izay Andriamanitra ho an'izao fiangonana izao. Ianao nefa nampijoro izany ka angatainay ny mba hitarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba tena hisy hatrany ny fifohazam-panahy, ny fandrosoana amin'ny ara-panahy eo anatrehanao Andriamanitra. Dia tario ampio ireo mpanomponao izay efa nofidianao na antsonao mba hitarika anay eto anivon'izao fiangonana izao. Ny sampana isan-tsokajiny misy eto amin'ny fiangonana, ianao Andriamanitra no hitarika azy ireo mba haneo ny voninahitrao. Hoentinay mbavaka Andriamanitra ny firenena misy anay. Ianao no hitarika ny vahoaka malagasy tsirairay avy izay ao anatin'ny fahasahiranana, ao anatin'ny fahantrana. Ianao tompony androtsaka ny fiadananao, androtsaka ny fahasoavanao izay manana ambiampy. Hoentinay anatrehanao koa ireo mpitondrana isan-tsokajiny. Ianao Andriamanitra no hitarika azy mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina mba azon'izy ireo mandeha amin'ny fahamarinana araka ny sitraponao. Dia mino sy mahatoky izay Andriamanitra fa izay rehetra mahasoa anay, tsy voatononay tao anatin'ny vavaka izay nataonay tamin'ity androany ity, dia ho tanterahinao araka ny be indrindra folo sy ny fitiavanao, satria na dia tsy mangataka akory azy izahay, dia fantatrao izay mahasoa anay. Tanterao izany Tompo noho ny fahasoavanao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy no ivavahanay toy izany, misaotra Tompo. Amen. Andeha ry havana iarahantsika manonona ny fanekempinoana, laharana faharoa dia ny fanekempinoana Nikeana, hoentintsika manambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Iarahantsika manonona izany manao hoe: isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy Tompo zanaka lahy tokana, nateraka ny ray talohan'izao rehetra izao. Zava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, no amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofa avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Mbona teo amin'ny azo fijaliana ao navotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponto Pilato izy. Maty izy ka nalefina, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy,
ary mipetraka eo an-tanakavanany iray avy any vinindray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsoana sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vava mpaminany isika mino ny fiangonana iray masina miorona amin'ny fanambarana apôstôly ary manerana izao tolo izao isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka isika ravany. Fifaliana ho antsika mandray detanantsika reto avantsika reto ampiditra ny zanany anatin'izany fanekena Andriamanitra izany. Ny hira fahavala amy 722 no raintsika hiatrika ny alitara masina izy ireo. Rito manavoan'ny fanoloran-tenany izy ireo ka manolotra ny zanany hiditra aminatin'ny faneken'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentany batisa. O karointsika ny teny fanorenana ny tanterahana zao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo, efa nomena ny fahefana rehetra nandanitra izay ty antamy. Ko mandehana ianareo atao mpianatra ny firena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrona zay rehetra nanodiko anareo. Ary ino zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko saminao, mba taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ny taranako mandimby anao ary anao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. No zany ary avana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo. Moa manolotra marina reto zazo reto ho Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho konampon'Andriamanitra mahatoky, ahatonga anareo fianarana ho an'ireo zazo ireo amin'ny andro mpiainareo rehetra. Ekenareo ny tanterahan'ny fiangonana, ny fitaizana rehetra araka ny falazantsara tokony atao aminy, hitomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao. Anekenan'i Jesosy Tompo azo hery izy andany amin'ny sasatana rehetra. Vonina hivavaka ho azy sy ampianatra azy ireo hivavaka, ary mipiditra azy ireo isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va ny ampianatra azy ireo ny antony zao fanaovana batisa izao, ary hiezika ka tonga azy ho mpanefana samin'ny Tompo. Mandre nareo Andriamanitra, o karanareo totika amin'ny fiangonana amaky ampahabe maso zany fanekenareo izany. Somary toofana le micro vao mandeha. Ndao ary. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekena iny izorona tena miasa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny rehetra. Ekena iny nahatanterahan'ny fiangonana amin'ny zanakay ny fitesana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavany lehibe raisina avy amin'Andriamanitra izao sy ny fanekena Jesosy Tompo, mba azahoany hery andavan'izany satana rehetra. Vonona ny hivavaka ho azy sa mpianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay.
ekena ny ampianatra anazy fanaovady-batisa izao ary izanay taona azy amin'ny fandraisana santon ny herin'Andriamanitra ny ankinanay anatanterananay izany. Amen. Mandre ianareo Andriamanitra, andeha isika fiangonana angataka zany herin'Andriamanitra zany dia ny fanahy masina izay hanamasina azy ireo. Isika Andriamanitra ray tsy toa ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay zao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana izay nomeny tamin'ny nanorenan'ny sakramenta amin'ny batisa. Ko mitalao aminao zahay ray eo manatre anay. Aoka ny fanahinao masina hanome hery ny asa tanteranay eto mpanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana nay eo amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Reto zaza atao batisa ireto aneo voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiray endrika aminy noho ny asan'ny fanahinao masina izay mitarika azy isan'andro san'andro ho amin'ny voninahitrao mandrakizay. Faly misaotra anao ihany koa izay Andriamanitra tomponay io fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny ireto miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahinay fiangonana dia nitahirizanao ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao Andriamanitra. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba zony manan-tanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao mba ny fahasoavanao ihany koa ane ny ezaka rehetra izay ataon'ny fianakaviana, ny ezaka rehetra ataon'ny ray aman-dreny ary ny ezaka ataon'ny fiangonana amin'ny fitezana ireto zaza ireto. Angatahinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy izany vavaka izany. Amen. Razafo mandimby Iavonso Matias. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rarson Irena Mailey. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
Razafy mandimby ny Tokina Andreas. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakoty mamonjy soa ny avo iraina. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. O ny Tompo, anaka, aza matahotra. Efa nanavotra anao aho, efa niantso nanaranao aho. Ianao, ento ireo zaza ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fanakin'Andriamanitra sy ny famindram-pony. Amen. Ny rafa 570 enireo izany hafaliana no raintsika anaovantsika fisaorana. Eo aminareo rehetra ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao voaray izao marain'izao avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Entanina hatrany isika mpianakavy ny finoana amin'ny fanajana amin'ny fepetra sakana rehetra iarovana amin'ny fipaharian'ny valanaretina Covid-19. Tsy manala ny arovava-orona mihitsy isika mandritra ny fotoam-pivavahana. Misy hatrany ny fanasan-tanana amin'ny gel désinfectant eo ampidirana. Ho an'ireo marefo dia iangaviana hijanona any an-trano. Marihana fa ny fampitana fotoam-pivavahana amin'ny Facebook sy YouTube dia misy hatrany. Totosa soamantsara ny fampiaraban'ny dekona sy loholona omaly sabotsy. Isaorana ny tompo amin'ny fantanteran'izany. Ao aorian'izao fotoam-pivavahana maraina izao dia isy ny famangina ho tanteran'ny fiangonana raha ao ireto olona voatonona manaraka ireto. Madame Yura 2 ao amin'ny sampana Sekolelady, Madame Bodinirina ao amin'ny sampana Sekolelady, Médecin Colonel Voary ao amin'ny Sampaty, fianakavian'ny tompoko vavy Kiki, fianakavian'ny tompoko vavy Avony Alsolo Germaine. Vaovao avy amin'ny sampana VFL. Ampatsiahivina isika fa mbola mitohy hatrany ny fandraisana anaran'ireo zokiolona mihoatra ny 70 taona
ary mifaran'izany ny alahady fahefatra amin'ity volana janoary ity. Izany dia mahakasika ny fanolorana solomody akoho ho an'ny ray aman-dreny. Avy amin'ny sampanasa AFF. Ilazana isika mpikambana ao amin'ny sampanasa AFF fa manomboka amin'ny alahady 9 janoary izao ny fampianarana miaraka amin'ny pasteur Mikael. Amin'ny fotoana io ihany koa ny fampiarabantsika noho ny taona vaovao. Koa iangaviana mba hampilaza amin'ny birao anaovana fandaminana isika mpikambana anatrika izany. Filazana manjo. Amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny malalanay raha Maria Arimanana Livasoa Bakoly Arimanga dia natsony ray odany aminy ny sabotsy 9 janoary 2024 rehefa nivahiny 15 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Randriamial Jauna Dieudonné, ny zanany Randriamial Jauna Aina Nomenjanahary Mena Dahavy, ny reniny ray tapo aminy, ray tapo amin'ny vadiny, fianakaviana manontolo. Nofiny dia ala ao an-tranony ny alatsinainy 10 janoary 2024 amin'ny 12 ora tolakandro. Efa niady tsara aho, natateraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Timoty 2:4 ny 7. Dia toy izay indray ry havana vaovao ny fiangonantsika androany no voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fifaliana ho antsika ny nahavitany fanamasinana fanambadiana reto avantsika raha miandro soa Ravelina Rivo Fidy Malala sy raha John Anjatiana tsy le Ferintsoa. Efa narabaina teo izy ireo fa teto izy ireo efa lasa nivelany raha tsy diso fa dia misaotra amin'ny tompontsika sa mbola ao izy ireo teo. Ato izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Saotra tompo. Sakramentany batisa amin'ny heriny Rabe Arvelo Mediadar François, Rabe Arvelo tojo nantenaina Mikael, Rabe Arvelo fetra nantenaina Mikaela. Vavaka nareo ny fiangonana. Saotra tompo. Ireto avantsika reto io natapa-kevitra n'olo tena iray latabatra amin'ny tompo handray ny sakramenta masina ngatahana zareo hiakatra ty anoloana. Rabe Arvelo Mediadar François, Rabe Arvelo Mamsoa Daniel, Rabe Arvelo fetra nantenaina Mikaela, Rabe Manantsoa avitra Andriamaro, Rabe Manantsoa andraina Andriamaro, Rasamy Zafison Tojo Hery Fitahina, Lolaro Braiano Itokina, Rabe Manantsoa Ando Andriamaro. Vavaka isika. Misaotranao zay Andriamanitra ny fahasoavanao zao nay manolotra azy rito ampilatananao. Ta io mba tsisy disy tsisy ho latsaka izy ireo fa ho tody soa amin'izany fanokarana fanamasinana azy izany ray latabatra aminao. Ary zava-dehibe amin'ny fiainana izany satria hatrany an-danitra izany. Tehirizy aminaranao izy ireo omano ara-bato na ara-tsaina ara-panahy ary ny fianakaviana koa omano arak'izany. Misy fiantraikana amin'ny fianakaviana viany tsirairay avy izany fanoratena izany ka izarana ny famindraponao. Iena ny fanekenao. Misaotra tompo. Amen. Amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 ny rojombavaka, ny alina dia amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 ny rojombavaka. Asaintsika rehetra hitondram-bavaka azy ireo koa anatin'izany. Mahazo toerana. Iroso amin'ny alalan'ny faloratena amin'ny alalan'ny rakitra isika ao ny antokopira afaka mira anatin'izany izay ny omona ho amin'izany dekona indrindra antsika amin'ny fanantazana ny rakitra.
marana ny fotoana isika ho raintsika nira mialoha sy aorian'ny tsodrano. Tanterahan'Andriamanitra aminareo izao tsodrano izao. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay mitondra an'i Jesosy Kristy mpiandro lehibe hiala amin'ny maty. Izy le mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Izy hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra. Anao ny sitrapony, hiasa ao anatinareo izay tsara rehetra. Ka hotahiana raha miditra, hotahiana raha mivoaka. Hotahiana raha mandeha, hotahiana raha mitoetra. Ka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana amin'ny fanamasina hitantana anareo, naiza naiza lianareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ka aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina ny fanekeny sy ny famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo, misy ny famangina araka ny voalaza teo.